antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fiadanan'ny Tompo aminao izay mariky ny fifandraisantsika tanana dia ndao-tsika araka ny fanofany tanantsika. Halleluja. Faly ihany koa izay miarahaba antsika rehetra izay any an-tokantrano any manona ny fiadanan'ny Tompo aminao izay tompoko hoy ten'Andriamanitra hoe nizaliza tokantrano mampandroso anareo dia tonony amin'ny fiadanan'i Jesosy ka raha mpandrosoanao anatin'ny tokantranonao izao vanim-pom-pivavahana izao androany dia manona ny fiadanan'ny Tompo aminao izay ary ikasika anao izy androany ikasika ny tokantranonao izy androany ho fifaliam-ponay miaraka dia hiaraka ity tanana mafy izay. Halleluja. Isika no matotongety dia manatanteraka ny tenin'Andriamanitra sady izany ve ka noho izany dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ninona nataonareo dia ataovy amin'ny anaraka izany ka ho fanajantsika n'Andriamanitra na ianao tongety na ianao izay tokantranao dia ndao-tsika araka hitsangana metraka n'izao fotoana sy mampelantanan'i Jesosy mba tena ny sitrapon'Andriamanitra ny androany ho tanteraka eto amin'ity toerana ity na ianao izay ao tokantranao ihany koa ka noho izany dia andao-tsika araka hivavaka ametraka n'izao fotoana izao eo ampelantanan'i Jesosy. Raha eo amisotranao izay noho ny amin'ny fitiavanao sy noho ny amin'ny famindramponao sy ny fitantananao Jesosy ka tonga eto amin'ity toerana ity izay androany hanompo anao hideranao ankalazanao indrindra hieno ny teninao ka noho izany Jesosy dia hatreo izao fotoanana izao eo ambany fifehezanao tanteraka izay zavatra rehetrarehetra ataona eto androany ka sy izay androany Jesosy Tompo mba tena hitanao miasa eo amin'ny fiainanay sy ho lalany fotsiny ny fotoananay raha tonga eto izay androany na izay manaraka ny tokantrano any fa tena andray an'ilay kasika avy aminao andray an'ilay fitahiana avy aminao andray an'ilay hery avy aminao ka fotoana hafa kely aminay ity fotoana ity fotoana misy fahombiazana aminay ity fotoana ity fotoana etrihan'ny herinao sy fotoana etrihanao eo amin'ny fiainanay ane ty androany ty Jesosy io raha isaoritra fotoana izao eo ampelantananao atao izay tianao atao mamelanao malalaka ny zaka-keto izay Jesosy eo ambany fifehezanao tanteraka ny fonay ny sainay ny mombanay rehetra tolotra eo anao ao anatin'izao vanim-pom-pivavahana izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany mba hankasitraka anao zay Jesosy ny voninahitra teo anao rery ihany misaotra Jesosy alleluia alleluia amen. Ndao-tsika mbola hiaraka ity tanana mafy ihany fanomezantsika voninahitra any Jesosy arahorakoram-pifaliana izany raha fary ianao androany. Halleluja. Eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy dia misy fifaliana foana sady izany ve eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy dia miala daholo mivesavesatra rehetra satria maninona fiainana miaraka amin'ny Jesosy dia fiainam-piadanana za mihitsy no hanonana ny fiadanana voalohany vao manomboka izao vanim-pom-pivavahana izao ka hoy aminao hoe raha tena raisinao zany troditra an'izany hoe hiada na ianao tongety na ianao izay tokantranao dia ho tonga aminao tokoa ilay fiadanana avy amin'ny Jesosy. Amen. Ndao-tsika mbola ity tanana mafy ihany fanomezantsika voninahitra any Jesosy. Halleluja. Jesosy dia ambony nira fiderana azy izany hoe nira fiderana zany dia ino seza hipetrahany Jesosy ka hoy aminao androany hoe tandremisa ianao ilay mampitongilana ilay seza hipetrahany Jesosy maninona moa amin'ny teny an'izany mideritsika mankalasitsika miankohaka itsika nefa ianao tsy tafiditra nefa ianao tsy manao ka hoy aminao androany hoe aoreny tsara ilay seza hipetrahany Jesosy dia ilay fiderana avy aminao dia kianja ty toerana ity dia toerana nataontsika eo am-pon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiderana ka hoy aminao androany hoe raha tafahoana etsika androany hideran'Andriamanitra ankalazan'Andriamanitra dia ataovy amin'ny fonao rehetra satria maninona fiderana dia hipetrahany Jesosy ka raha tianao mihitsy ny atrehan'Andriamanitra ao fiderana sy fampom-pivavahana izao dia tena midera ianao amin'ny fonao rehetra alao ny fahazarana rehetrarehetra ataovy tahaka ny vavao indray ianao androany raha n'olo tena ho an'i Jesosy raha hidera ho an'i Jesosy eto amin'ity toerana ity dia hikasika anao izy ary aneo voninahiny eo amin'ny fiainanao ndao ary araka hideran'i Jesosy sika tompoko ao anatin'ity iray ity ndao ary.
afa amin'ny lalan'ira fiterana sy ny diza nataona teo dia eto Jesosy androany manatsika an'izao fotoana izao ka hoy aminao hoe raha eto isy ny heriny tsy hijerijery fotsiny anao isandroany fa ny eo an'izany heriny zany amin'ny fiainanao inona zavatra misy eo amin'ny fiainanao androany andao asandratsika Jesosy fa izy ilay mpanjaka izy ilay mahery izy hery ihany no afaka anorina fiandrianana eo amin'ny fiainanao tsarovy tsara fa ny fiandrianana dia midika fahefana rehefa miorina eo amin'ny fiainanao zany fiandrianan Jesosy zany dia afaka aneho fahefana aminao Jesosy ny fahefana Jesosy fahefana mahery mandrava ny zavatra sarotra rehetra ka noho izany andotsika hiaraka hitero dia hiaraka nandratra isika androany hoe Jesosy eo andrianina ianao ambaranay fa ianao no mpanjaka ny fiainanay mankasitraka anao eo amin'ny fiainanay sy izay rehetra momba anay izay Jesosy eo halleluia Shining
toerany eo amin'ny fiainanao Jesosy androany. Efa rava ilay hevitra nampisaraka anao tao amin'i Jesosy satria efa mino anazy ianao. Eo am-pelantanany ny fiainanao rehetra, adidiny ny fiainanao rehetra. Ka noho izany ny lanitra ny fiandrianana, ny tany ny fitoeran-tongony. Ka noho izany afaka miantahanta aminazy ianao androany, dia afaka hiteny aminazy ianao e Jesosy eo ambany elatra mahatsara ny fiainanay. Afaka hiteny aminy ihany koa ianao androany hoe fihino izay Jesosy, fihino amin'ilay tana maherinao, mba tena na inona zavatra miseho, na inona onja mahety izao fiainanay izao, ny fiandriananao an-tanatinay dia efa afaka hiaro anay. Ka noho izany Jesosy, entinao androany, entinao sy ny herinao, zanaka malalanao izay, afaka niantahanta aminao, afaka niankohaka eo anatrehanao, dia afaka hiteny izay androany hoe fihino izay Jesosy, fihino izay androany, afeno izay androany eo ambany elatra mahasoan'ny fiainanay. Mankasitraka anao izay Jesosy. Haleluya. Sochara. Mankasitraka anao izay Jesosy.
fanatrehan'i Jesosy izao ao anatin'izao herin'i Jesosy mahery vaika miasa eto izao dia ndaontsika araka hitondram-bavaka ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao dia manao fotoana seminaire any Tamatavy izy ireo ka noho izany ao anatin'izao herin'Andriamanitra izao no tondratsika mambavaka anazy ny teny rehetrarehetra aloky ny vavany ny androany dia ambavy fon'olona maro asandrato ny vavaka amin'izao ora sy fotoana izao asandrato ny vavaka amin'izao ora sy fotoana izao o Jesosy indreto ny mpanomponao ao anatin'izao fantsona ny herinao mahery vaika izao Jesosy dia hitondram-bavaka izay ny seminaire lehibe sy ataondray any Tamatavy anynao Andriamanitra herinao sy ny kasikao ame hery ny mpanomponao ny teny rehetrarehetra aloky ny vavany dia teny avy aminao le teny velona avy aminao le teny manan-kely avy aminao le teny mampandresy ny zavatra rehetra avy aminao satria ianao Jesosy no nitotra anay ianao Jesosy no nameaza ny programa izany tamin'ny fiainanay ianao Andriamanitra no natonga izany programa izany ka noho izany Jesosy indreto izay amin'ny tenandroany ity iaraka hitondram-bavaka izay Jesosy amin'ny fotoana io fotoana isy ny herinao fotoana isy ny tananao fotoana isy ny herinao fotoana isy ny fahakakana lehibe avy aminao Jesosy ka na inona teny ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra dia mino fa teny avy aminao inona teny aloky ny vavany dia teny avy aminao ka noho izany Jesosy Tompo tsy maintsy voavonjy tao masina ray manontolo tsy maintsy voavonjy Tamatavy ray manontolo satria Andriamanitra ianao no nanoraka ny mpanomponao tany dia miaraka aminao sy ny herinao izy androany miaraka aminao sy ny herinao izy androany raha hitory-teny eo amin'ny vony vahoaka marobe eo atao masina izy Jesosy dia ny tananao le teninao no miaraka amin'ny Andriamanitra ny teninao Andriamanitra no momba anazy ianao sy ny herinao no momba anazy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataona iny ka noho izany Jesosy Tompo miaraka amin'ny anynao ety ihany koa ianao sy ny herinao dia mikasika anay eto ianao androany Jesosy alla herinao eto androany no hiampitany Tamatavy ray manontolo any Andriamanitra ka ho voavonjy ny olona rehetra ho voavonjy ny olona rehetra izay manatrika ny fotoana io Jesosy Tompo satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao mila izay Jesosy Tompo fa ny herinao mila izay Jesosy Tompo fa ny tananao mila izay Jesosy Tompo fa ny fanatrehanao mila izay Jesosy Tompo fa ny fiombanao dia efa miaraka ny mpanomponao mankasitraka anao zay Jesosy averina eny aminao ndery averina eny aminao sotry averina eny aminao fankalazana Jesosy Tompo satria anao izany raha io tsy avelanay ianao raha tsy mitany fotoana io momba ny fotoana io ho voavonjy tahoan'ny olona rehetrarehetra izay manatrika ny fotoana io Jesosy satria any ianao sy ny herinao asandrato ny vavaka ao dia nataovy amin'ny folo rehetra ny asan'Andriamanitra dia mila toanana mambavaka ka hoy aminao androany hoe ataovy mafy ny vavaka izay asandratra ao eto androany fa tsy maintsy voavonjy tao masina ray manontolo avy amin'ny alalan'ny vavaka izay ataonao dia hikasika ny herin'Andriamanitra hiampita ny herin'Andriamanitra alleluia mankasitraka anao zay Jesosy midehira anao zay Jesosy mame voninahitra anao zay Jesosy Tompo asandratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anao satria anao ilay Andriamanitra tsara sady mpanao tsara mankasitraka anao zay Jesosy mankasitraka anao zay Jesosy midehira anao zay misaotra anao zay Jesosy Tompo Yarai vavaka isika tsy mivadika Andriamanitra Yarai vavaka isika manja misokatry ny lanitra tsy maintsy tafy Jerezany any an-danitra fankolanisi ampony ampana amnira fankolanisi ampony ampana amnira Azomiany ny fifantohanao ndao sika amin'izao fotoana izao hitondra mambavaka ny tenanao ianao misy ny hitondra eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny adinao sy ny olana misy eo amin'ny fiainanao raha mino ianao
f'Andriamanitra mpamaly vavaka Andriamanitra dia amaly anao tokoa izy. Samy mivavaka, ohatao mambavaka ny tenanao ny adinao ny olana misy eo amin'ny fiainanao, samy mivavaka amin'izao fotoana izao. Misaotra Tompo satria tonga eto amin'ity toerana ity tokoa izahay. Hitondra ny mahavesatra anay. Jesosy malala finoana no atongavanay eto satria ianao le Andriamanitra mpamahaolana. Ianao le Andriamanitra mpanasitrana. Ianao le Andriamanitra mpanao fahagagana sy miovy ianao. Zay rehetra mino fa hamaly vavaka azy ianao dia azo valibavaka izy. Zay rehetra miantso ny anaranao mitady famonjena sy fanafahana eto amin'ity toerana ity, hamaly vavaka azy ianao. Ny any amin'ny tokantrano ihany koa, zay rehetra samy antso ny anaranao amin'ity ora sy fotoana ity, ity ilay ora malinao vavaka azy, ity ilay ora manginao azy, ity ilay ora ikasianao ny loharan'ny aretina, ity ilay ora ikasianao ny loharan'ny olana satria Tompo ianao. Alleluia, misaotra fanay masina. Entanao sy ny fanatrianao mamaly vavaka anay. Tompo, izay rehetra hoentina eto anatrianao androandry, ho valinao vavaka izahay satria Tompo ianao. Misaotra fanay masina. Oh, manasitrana ny marary ianao, mamahaolana manana olana ianao, mampahery ny efa-kivy sy ketraka ianao, sy miafina aminao ny fiainana izay mandalo ady amin'ity ora sy fotoana ity. Oh, eo raha tena very hevitra Tompo malala oh. Ianao ny ampatanjaka azy satria Andriamanitra sy miova ianao, Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra miasa mikery ianao sy misy hery mahatohatra anao. Misaotra fanay masina. Alleluia, alleluia, alleluia. Misaotra Tompo, voninahitra ho anao Andriamanitra. Alleluia, amen. Samy mahazo ny toerany ary tompoko. Alleluia. Ndao mba ite-tanana mafy sika hoe hofisaorasika an'Andriamanitra. Tovy mafy ihany ny ite-tananao ho an'i Jesosy zany. Alleluia, alleluia. Ya, ngamba fangatahany ty aloha ataoko mialoha ny tenin'Andriamanitra dia aoriana ny tenin'Andriamanitra sika manao ny fanatitra omesika toerana reto groupe de louange ireto atao tonga dia hiditra ao anatin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra isika. Akipimo mason'ny nofinao dia sainsainy hoe manakambara aminao Andriamanitra androandry. Mbola sy mivavaka sika fa akipimo fotsiny mason'ny nofinao hoe io Andriamanitra fa hiteny aminao. Satria raha tena mino amin'ny fonao ianao fa Andriamanitra mahay manova fiainana le Andriamanitra ivavahanao dia hanova ny fiainanao izy androandry. Raha tena mino ianao fa Andriamanitra sy miova ny Andriamanitra ivavahanao dia ho hitanao ny fiasan'ny mahagaga androandry. Eto amin'ity toerana ity Andriamanitra manatrika anao eto amin'ity toerana ity izy, manakambara aminao eto amin'ity toerana ity izy. Ny tanjon'Andriamanitra dia tsotra ahatonga sika handova fiainana. Ndao sika hivavaka amin'izao fotoana izao mivavaha mba tena hiteny aminao Andriamanitra satria manakambara aminao izy. Samy mivavaka tompoko. Mankasitraka Tompo noho ny amin'ny fahasaranao sy ny amin'ny fahalebiazanao. Saotranao izahay satria tena tianay tokoa ianao Andriamanitra. Saotra noho ny amin'ny fahasaranao, saotra noho ny amin'ny fitondranao sy ny fitantananao. Tompo, teo ambony era fiderana tokoa ianao. Sapanay ny fanatrianao eto amin'ity toerana ity. Mamanginy any amin'ny tokantrano ihany koa ianao ankehitriny satria na ny eto amin'ity toerana ity na ny manaraka amin'ny fandaharana dia tiana ho vonjena ny tsirairay avy. Ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Manomboka manavaka ny olonao ianao, manomboka mikasika ny olona tiana ho vonjena ianao. Ary sy Andriamanitra ny eto amin'ity toerana ity ihany ianao fa Andriamanitra ny lavitra ihany koa. Ka na dia sy miaraka aminay amin'ity efitra n'ity aza ny manaraka ny fandaharana fa any amin'ny tokantrano misy azy dia matoky Tompo fa misy famangina ihany koa any tahaka ny amanginao ny olona eto amin'ity toerana ity.
mitenena aminay zano ny ranao tondrany afatry afenao eo ambany elatrao aho fa ianao kosa miseho zay teny tianao ambarano aho ko apetraka ao atom-bavako ka sy verina aminao zany teny zany raha sy mamokatra eo amin'ny fiainana Israely avy makasitraka fanahy masina voninahitra ho anao Andriamanitra. Haleluya. Sika rehetra aranao hoe fiadanana ne ho anao indramiko indray ny tananao mba hiarahaban'le manodidina anao dia tonony amin'ny fiadanana tanteraka amintsika rehetra ne zandry. Haleluya. Ya dia faly miarahaba ny any amin'ny tokantrano ihany koa zay manaraka amin'ny fandaharana minisy matoky aho fa manakambara amin'ny tsirairay avy Andriamanitra niza manatrika an'izao fotoana izao na ianao zay tonga eto na ny any amin'ny tokantrano dia manana fanantenana fa hiasa mahery amin'ny fiainanao Andriamanitra androandry. Ny lohateniny afatra ho entiko eto dia ny amin'ny hoe arovy amin'ny zava-misy izay efa nataon'ny Tompo aminao sy izay mbola hataony amin'ny fiainanao. Amen. Averiko arovy amin'ny zava-misy izay efa nataon'ny Tompo aminao sy izay mbola hataony eo amin'ny fiainanao. Amen. Araka nefa voalaza ombieny raha lasana bavy atomotra ny andro manomboka manavaka ny olona Andriamanitra manavaka anao izy ary tena hiditra ny sehatra amin'io ady sy ny olana misy amin'ny fiainanao io Andriamanitra. Ny tanjony dia sotra ny ahatonga sika ny an-danitra. Amen. Ny ady sy mainsy misy ny olana sy mainsy misy fa Andriamanitra manavaka ary miaro sika izy. Reso lahatra tamin'ny hira fiderana zay natao sika teo ary te hitaonantsika mandrakariva rehefa ao anatin'ny hira fiderana dia aza variana fa sainy ny tononkira. Nisy hira anankiray natao sika teo nilaza hoe afeno aho eo ambany elatrao aho arovy aho raha manoza ny rano arahany tafiotra dia maninona ozy sy anatahotra aho satria eo Jesosy. Haleluya. Te ampaheranao tonga eto ny tafiotra mo ny onja mo avy ao anaty lakana ve sa avy any ivelany? Avy any ivelany. Ninona ady sy olana avy any ivelany tady anafika anao misy fiarovany ianao iaro anao Andriamanitra. Haleluya. Misy zavatra sy azosika iadivany fa ny fiarovan'Andriamanitra ny mety miaraka amintsika. Haleluya. Ny amin'izao tontolo izao rehefa andeha hanarato ny mpanarato dia mijery meteo dia rehefa milaza ny ao meteo hoe ho anareo mpandrika na mpanarato aza mivoaka ny trano aza mandeha manarato fa ninona ny ranomasina anoza be ny ranomasina dia manomboka tsy maintsy mandray an'izany toromarika izany ny mpanarato raha sy te hahita inona ny ho an'ny mpanarato efa eny ambony lakany raha eny vao mifanozo amin'ny loza na manoza be ny rano manoza be ny ranomasina nisy mainsy ataony dia ny maninona miala eo amin'io malaky fa raha mbola mizanona eo izy dia mety aninona ihany mitratry ny loza ihany fa isaorana ny Tompony ato amin'ny Jesosy. Indray andro mpianatra efa teo ambony lakana nanoza be ny ranomasina tamin'ny maha olombelona dia tonga ny tahotra tonga ny orooro isaorana fa teo Jesosy teny tokana tamin'ny Tompo dia nampisahatra ny tafio-drivotra nampisahatra ny ranomasina. Hain'ny Tompo mampisahatra ny adinao eo hain'ny Tompo mampisahatra ny olananao eo efa eo anaty lakana ve anao ny manoza ny ranomasina isahatra io teny tokana amin'ilay Andriamanitra ivavasika dia ampy ampisahatra ny ranomasina ka dia hiaina mpilaminana amin'izay ny zanak'Andriamanitra. Haleluya. Hiaina mpiadanana amin'izay ny zanak'Andriamanitra satria sy miova Andriamanitra. Ndao sika mamaky tenin'Andriamanitra ato amin'ny Salamo 7:1. Salamo 7:1.
Ho an'ny mpiventy raha salamina nataon'i Davida, ny andro dia ny andro an'i Jehova aho, ary nitodika izy, nisinjo ahy izy, ka nandre ninona? Fitarainako. Ny andro dia ny andro an'i Jehova aho, ary nitodika nisinjo ahy izy, ka nandre ny fitarainako. Mba teneno kely ny akaikinao, reny Jehova amin'ny fitarainanao. Amin'ny ilany ray, reny Jehova amin'ny fitarainanao e. Zay ny andro an'i Jehova raha lasa nabavy aho, dia fa mandre ny fitarainanao izy, ary amaly anao izy. Sy ny zava-misy ny tompony teny farany, sy ny olana ny tompony teny farany, sy ny ady ny tompony teny farany, sy ny aretina ny tompony teny farany, sy io zavatra mampiorooro anao io ny tompony teny farany. Fa ilay Andriamanitra ivavahanao, ilay Andriamanitra topoinao, raha miandry azy ianao, dia hitodika aminao izy androany, ary amaly anao izy androany. Donc aiza rehefa sika ny Romanina toko 7:9-10. Romanina toko 7:9-10. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao, dia tsy tokony ho harina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa 7:10. Fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Alleluia. Izao zavatra hitasika rehetra izao, io olana misy ohatry ny goavana io, io aretina misy ohatry ny ngeda be io, ohatry ny sarotra sitrana io zavatra mampitaintaina sika io zavatra mampiadsaina sika io, sy azo oharina amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra. Raha ampoharina amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra dia kely sy bitika io, sy misy dikany eo imason'Andriamanitra io, sy azo ampitahina amin'ny fahalebiazany akory io, fa teny tokana aminy dia afaka ny andositra ny fiainanao io. Alleluia. Ary mahafinaritra tiako misy ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny 7:10 ao. Zao zavatra rehetra zao dia samy miandry fatratra ny fanandratana ny zanak'Andriamanitra. Alleluia. Na dia ohatry ny olana aza misy androany, sain'ilay Andriamanitra topoinao, fa lehibe lavitra, afaka hanova tantaram-piainany. Alleluia. Afaka hanova ny momba antsika, afaka hanova ny mikasika asika. Eny fa na dia ohatry ny efa ny hainao misy azy, no hiala noho ny olana misy eo amin'ny fiainanao, raha mialika eo ambanin'ny sy toy ianao, sy haringana anao zany, sy hapotika anao io e, sy haravanao io e, sy maintsy tonga amin'ny drafitra Andriamanitra isika. Alleluia. Ny anjaranao mila miafina eo ambanin'ny elatry ny sy toy isika, mila miara-dalana amin'ny Jesosy mandrakariva isika. Amin'izao vaninandro iainana isika izao, sy azo ataony mandeha irery. Ahoana hoe? Sy azo ataony mandeha amin'ny herinao fotsiny, sy azo ataony mandeha amin'ny fatakaranao fotsiny, fa mila miaraka amin'ny Jesosy isika mba hoentina miaro ny fiaina isika. Satria ny fahavalo dia sy manana tanjona afa sy ny hamotika ny fiaina isika. Donc isika izy hery tantara anankiray, Mpanjaka faharoa toko 9, ny 2:2-3. Mpanjaka faharoa toko 9, ny 2:2-3. Fa Elisa nipetraka tao an-tranony, ary ny olona nipetraka tao aminy, ary ny mpanjaka naniraka olona avy teo aminy. Fa raha sy mbola tonga tany amin'ny Elisa ny iraka iny, dia hoy izy tamin'ny olona, Elisa miteny io, hitanareo vanina ny raha n'ity zanaky ny mpamono olona ity hanapaka ny lohako. Izaho ka raha avy ny iraka dia arindrino ny varavarana, ary atseho mafy isakanazy, sy eo aoriana kova ny figadogadon'ny tongony, ny tongotry ny tompony. Fa naniko natao an'io ihany aloha no vakiako fa hoazavaiko. Tao amin'ny tanànany Samaria dia nisy mosary be, mosary tena nampiaiky an'izao tontolo izao mihitsy.
Ny olona tao Samaria tratran'ny mosary tsy nahitana vahaolana, satria mahatonga amin'ny tena tsy nahitana vahaolana, vidina lafo ny tainy voro mailala. Rehefa ny trano vakio io mpanjaka faharoa io, toko fahenina. Fa tena nampiaiky ny olona maro, tsy mbola nahita mosary tahaka ty, tsy mbola nisy olana ohatran'izao iainasika zao. Ahoana ty mosary be tena taim-boro mailala ifampitadiavana. Asa zay ve nahatonga ny anarany Kakapizo? Nahita koa namorona an'ilay Kakapizo. Fampitadiavana. Raha misy nahangona taim-boro mailala misimisy dia mba meo kely zay. Raha vakina aza moa ny Baiboly, nisy tantarana vehivavy anankiroa, nifanaraka izy mirahavavy, tena ho faty antsika ty, fa izao ao rangano ny zanakao aloha no hoanina. Dia raha laniny ianao hoanany toy, zay koa ozy voany ahy. Raha mihaino an'izany vakina fotsiny dia ohatrany hoe tantara mandalo, sy tantara mandalo, fa voasoratra tao anatin'ny Baiboly. Rehefa nohanina ny zanak'ilay vehivavy anankiray amin'ny alahelo ihinana an'ilay anankiray, fa lany ny anakia, ao indray ny anao vonoina zany, dia ozy ny anankiray na sy hoaniko fa leo miara-maty amiko, nefa ny anankiray efa natao ino? Tena olana goavana, saiko ahoana ny fampitahanao azy amin'ny olana misy amin'ny fiainanao io. Mafy ny olana anao, fa tsy mbola tonga tamin'ny finananjanaka sika. Fa ny olana an zareo tamin'izany noho n'ilay mosary, dia efa tonga tamin'ny finananjanaka. Rehefa nangotraka be nefa ny olana tao amin'ny tanàna io, very hevitra ny mpanjaka, satria na very hevitra ny mpanjaka, tonga teo izy mirahavavy. Ny tantara hoe ny anay angery mpanjaka, efa tena nohanina izy io angeny zanako e. Satria efa very hevitra zay izy tena intsony zay atao. Dia hoy ny mpanjaka, tena efa sy rary ny rangahy zao efa sy mamaly rangahandriamanitra, efa sy miheno antsika rangahandriamanitra. Noho izany andao vonoina amin'ny mpanompony. Elisa no anarany. Tena nomboka namory miaramila izy, ndana vono io, fa sy miheno antsika tsony Andriamanitra. Ry zareo miaramila mbola voan'ny andalana. Inona ny zava-misy nivakisika teo? Elisa sy ny olona mipetraka ao anaty trano, efa tonga tamin'ny Elisa ny feo, satria Elisa miaraka amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia manory hoe zao indray ny zava-misy. Alleluia. Fanahy masina nge hanoranao amin'ny zava-misy io. Izy nge hitarikanao amin'ny zava-misy io e. Mangotraka ny any ambadikany fa efa pahatarina anao, ho sara ny fiafaraniny anao. Tsy maintsy sitrana ianao amin'ny aretinao, tsy maintsy mivany olana misy ao amin'ny fiainanao. Alleluia. Efa tonga tao amin'ny Elisa ny feo, efa mialagna ho zezin'ny olona ninona amono anao. Inona ny nataon'ny Elisa? Lasa izy naniraka an'ireo olona reo, ary ndrino akatony io varavarana io. Ideo varavarana, dia manomboka apety taony. Inona ny anaran'iny hazo be? Apengo, tsaiko. Akatony, dia tena ataovy misy zay hidiny tena farak' zay mihidy. Fa efa mialagna zareo aninona? Amono. Fanontaniana mipetraka, fangasy raha nadanadana teo dia sy aro Andriamanitra. Miaro Andriamanitra ka. Fa izao misy esika atao avy amintsika, avy aminao, tsy maintsy atao amin'izao vaninandro iainasika izao, mba atao inona? Ho fiarovana ny efa azo, sy ho fiarovana an'izay mbola sy azo, ho fiarovana ny tenasika amin'izao andro ratsy izao, amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Misy mihaino ave? Narindrina ny varavarana. Inona ny zava-nisy? Raha vakinao ny toinao, tena tonga teo tokoa nge. Mba fantatra moa ny tetika dia ny devoly amin'izy io. Satria eo amin'ny
mpanjaka faharoa toko fahafito manomboka amin'ny andininy voalohany andry dia zao ny tantaran'izy. Elisa nanome teny fa raha pitso dia ho tapitra ity mosary ity, ho rava ity olon-dao ange vakisika zay. Fa hoy Elisa, mihaino ny tenin'i Jehova, ianareo zao ny lazain'i Jehova, raha pitso toy izao dia ho sekely iray ny vidin'ny koba saradoto ho eran'ny famarana, ary ho sekely iray ny vidin'ny vary orde indroany famarana ao am-bavahadiny Samaria. Hitany devoly raha lasana bavy, fefa tonga efa akaiky ny valim-bavaka, dia inona ny saika nataony? Ho vonoiny Elisa, hoe sorona amin'ny Elisa ny ainy. Andriamanitra nefa nanome toromarika, akatony ny varavarana, idio mafy ny varavarana, dia amin'izay ianao sy maty. Fa rehefa tonga ny valim-bavaka ao dia sy hamono anao intsony reo. Alleluia. Teneny kely eo akaikinao, akaiky ny valim-bavaka ao. Aza matahotra ny ady sy ny olana androany ianao, aza matahotra amin'ny zava-misy androany io ianao, fefa akaiky ny valiny, ary ao fosiny toromarika avy amin'Andriamanitra. Alleluia. Ary ndrio ny varavarana, akatony mafy ny varavarana sy idirandry zareo. Fa rehefa nakatona ny varavarana dia sy nahatateraka ny adiny, ny tetikadiny, ny fahavalo. Raha lasana bavy misy zavatra sy maintsy manakatom-baravarana ianao, fa sy ilaina mieno ny feony any ivelany, sy ilana enona ny tabatabany any ivelany, fa mila maninontsika. Genesis 7:20 Genesis 7:20 dia nivoaka teo am-baravarana Lota akeo aminy, ka nakatony ny varavarana teo ivony, dia voarana ndray vakeo any an-trano. Ny Genesis 7:20. Inona ndray tia nataony Lota ty? Naninona izy? Inona moa ny zava-nisy tamin'ny Lota? Nanota ny ponina tao Sodoma sy Gomora. Nalahelo Andriamanitra satria misy any Lota ao. I Lota dia sy iza fa zana-dralany Abrahama. Tena moa zay ny Lota Andriamanitra noho ny fanimpona ataony Abrahama, na dia nanota aza Sodoma sy Gomora, hanafaka ny Lota Andriamanitra. Dia naniraka anjely ho ao amin'ny Lota. Rehefa tonga tao amin'ny Lota nefa ny anjely dia hitany ny fahavalo, izy niditra tao amin'ny Lota indry. Aninindry, inona ny dininy ao? Hanafaka ny Lota, avoay atiny, avoay tao indry. Fa inona ny toromarika? Tsy maintsy atao inona ny varavarana? Satria ny fahavalo dia handrava amin'ny programan'Andriamanitra no tetika ataony. Ny hery ny zavatra nataony Lota dia nakatony ny varavarana, ka rehefa tonga teo ny olona isitona n'ilay anjely ivoaka, inona ny hitany teo? Varavarana mikatona, ka sy nisy nidirany handrava amin'ny programan'Andriamanitra. Misy zavatra raha lasana bavy fa nakatona amin'ny varavarana ny vahaolana. Alleluia. Tsy mbola tara kehitrindry raha manakatom-baravarana amin'ny zavatra hafa ny ivelany. Misy zavatra sy azo ampidirina ao anatinao intsony. Misy zavatra sy azo sika ampidirina ao anatintsika intsony. Misy zavatra sy azo sika iainana intsony ao anatin'ny olana goavana. Besaka ny feo tonga eo am-potsofin'ny olona, besaka ny mety ho fampianarana tonga eo am-potsofin'ny olona, besaka ny fitaritana mety ho tonga eo am-potsofin'ny olona. Ianao aza taitra, arao fosiny toromarika avy amin'Andriamanitra, aza mihesikesika ianao. Fa raha anaraka ny zavatra misy any ivelany dia mety ho voatarika ihany amin'ny fampitehana. Firy moa ny olona tafajoboka any anatin'ny fitosana amin'izao vaninandro rena sika izao, satria ny feo tonga eo ary misy mampindram-bola mba hamahana an'io sy fisiana misy amin'ny fiainanao. Ampo anao Andriamanitra. Teneny kely ny akaikinao, ampo anao Andriamanitra. Alleluia.
Haleluya. Fampianarana ny meny Jesosy aza mo. Maninona mba iarovana ny tena sika mifampona dia mampianatra izy ao Mateo 4:9. Rehefa nampianatra ny vavaka Jesosy dia anisan'ny teny nampianarana zao vakiako zao. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, rehefa maninona ny varavarana? Voarindrina ny varavarana. Jesosy mihitsy ny nampianatra azy. Sy ny zava-misy any ivelany no sainsainao, sy ny ady mangotraka any ivelany no ataonao refrain ao anatin'ny fonao ao. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana iresahana amin'Andriamanitra, adinoy aloha regny. Ndao aloha hitodika makaisy amin'ilay mpamonjy, amin'ilay mpanafaka, fa hanafaka anao Andriamanitra. Haleluya. Midira amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahitanao amin'ny mangingina no amaly anao ary indrio ny varavarana. Andriamanitra dia manome toromarika fa sy ilaina intsony ny fampidirana ny zavatra fafin'ny tontolo eny. Hoe eo amin'ny fiainasika amin'izao vaninandro sarotra iaina sika zao. Haleluya. Haleluya. Aoka ny tenin'Andriamanitra ny ameny be ao anatsika. Rehefa tonga avy agny ny favalo mitondra ny teniny, mitondra ny zavatra ao ambarany, aza atao mameno ny fonao zany. Maro any olona mamafy vao hoe mahaketraka ny zavatra tenenin'ny olona amin'izao vaninandro eny asika zao. Firy moa ny olona miteny raha izao no mitohy dia teboteboka. Ny anao efa fantatrao. Men sy ho resy amin'io zava-misy io zany ianao, sy ho rava amin'io zava-misy io zany ny fiainanao, fa lalana hitondran'Andriamanitra sika io. Amen. Lalana sy maintsy hizora sika io. Fa ambadiky n'io fandresena goavana, ambadiky n'io fitahina, ambadiky n'io le fahasoavana. Haleluya. Zareo ange ny zava-nisy tamin'ny Elizabeth, donc izy rehefa sika ny Luka 1:1, Luka 1:1, ny 9:4. Ary taorinan' zany andro zany dia nitoezazy Elizabeth vadiny Zakaria toyny dia nihery 5 volana izy, ka nanao hoe sy toizako le nanao hoe fa velao andry, fa le nihery 5 volana ny tiako ambara. Inona moa ny dikan'le hoe mihery? Miafina. Inona ny tantaran'i Elizabeth? Zao ny tantaran'i Elizabeth. Elizabeth dia vadiny Zakaria le mpisorombe. Elizabeth nanana olana tamin'ny fiainany, efa haisika loatra ny tantaram-piainany. Naniry zaza raha Elizabeth. Ny olona maniry zaza sy mba azo afenina ohatra ny retinify sy mivoto, na mitaraina anao sy mihaino dia voatery sy maintsy miaritra rery. Fa ny olona maniry zaza, ny olona mijery, firy taona zay no nahavitany mariazy niny, firy taona zay iny no efa nanambady. Nandeha ihany ny Elizabeth, lasa ihany ny saiko firy taona, lasa ihany ny firy taona, manomboka miresaka ny olona. Izy igny manana olana, sy miteraka iny raha matoy iny. Efa manomboka miafosy volon'i Elizabeth, efa sy miafina sony zany fa misy problème izy. Inona ny olana? Tsy miteraka Elizabeth. Ndray andro anefa tonga amin'ny fotoanan'Andriamanitra, sy hoe 2-3 andro no nendrasana zaza, na hoe 2 volana 3 volana, fa amantaonany maro no nendrasana Elizabeth zaza. Ary efa antitra Elizabeth, fa tonga amin'ny fotoanan'Andriamanitra niteny tamin'ny Elizabeth, tamin'ny Zakaria hoe hiteraka Elizabeth. Haleluya. Rehefa tonga ny teny, satra ny tompo Elizabeth hay afaka niteraka ihany marina. Fa inona ny fomba nitondrany azy? Sy maintsy nihery 5 volana. Le nihery efa nazavaisika teo, maninona izy teo?
Inona moa no tokony efenan'i Elizabeta? Inona moa no tokony ampiafina azy? Fa soavana ange io azy ny hoe marina zany. Ny antony tompoko dia izao: raha mivoaka makeny ansena Elizabeta, ahoana re mivavany olona? Bravo Elizabeta. Maro ny anakivy. Efa fotsy ny volo vao manino? Hoay koa ty Elizabeta. Sazy fa mahay zareo niterahany iny, tsy efa mafy taolana iny. Hoay koa ty Elizabeta, vehivavy tsy mahay miaina, efa antitra ve vao fa sy mba nisy iteny hoe elany nangatahana kanazo. Izay maha olombelona. Inona ny fomba ny hoe Elizabeta ny elana an'izany? Sy maintsy nihery Elizabeta. Lasa izy nihery firy volana? 5 volana izy nihery tao. Iny fa na dia Maria renin'i Jesosy azy tao nge vakisikany any Maria. Luka 2:1 eo amin'ny 9:9. Luka 2:9. Ary Maria nitoetra tao amin'ny Elizabeta tokony ho 3 volana vao nody tany an-tranony. I Maria dia fantasika ihany koa. Inona koa moa ny Maria? I Maria dia vehivavy Virginie araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Fa inona ny zava-nisy teo aminy? Mbola sy vita ny zavatra rehetra tokony atao. Ny teny tamin'ny Maria ny anjely Rahaba ary Maria. Ny fanahy masina no tonga ao aminao. Ito hoe zaza ianao. Potra avy agny Maria na dia teo amin'ny Josefa. Fa inona no entiny teo? Kibo. Hoy Josefa, hay, fangainao bevoka. Ahoana koa zao ataonao zao? Ny raha mbola sy vita. Ianao ty efa maninona? Bevoka. Tena metraka anao mangingina. Ohatra ny fafambaraka ho azy ao. Enatra zao. Ianao mba nitokatokafana hoe virgine ka iny kibonao mipotra. Fa raha mandeha eny amin'ny arabe Maria, hitan'ny olona hoe ny olona teo an-tanàna mahafantatra fa inona izy. Ny fangataham-bady mbola sy vita. Mariazy mbola sy vita. Izy Josefa aza mbola sy niara-nipetraka. Josefa mbola any amin'ny ray aman-dreniny, Maria mbola ty amin'ny ray aman-dreniny. Andeha esena egny Maria miaraka amin'ny kibo. Ahoana reny vavan'ny olona? Bravo Maria. Fa inona ny elan'ny Maria azy? Nihery tany amin'ny Elizabeta izy. Firy volana izy teo? Satria ny olona sy maintsy iteny. Mety sy ho tohatra amin'ny vavan'ny olona. Nihery nataony dia naninona? Nihery izy. Raha lasana bavy. Sy ny feony any ivelany ny tokony henonao, fa ny feon'Andriamanitra. Mila mihery ato amin'ny tranon'Andriamanitra isika. Ny mavesatra anao hoento ao anatrehan'Andriamanitra. Halleluja. Hoento amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny adinao. Okizay ny fitatarana any amin'ny zavatra sy mahomby. Mety milaza ny any ivelany any, ary ananina mahasitrana ny olana anao io. Aza mampiditra an'izany ao anatinao, ary ndrio ny varavarana. Mety milaza ny any ambadikany, ary ananina koa nge ohatra zao hoe idio varavaranao. Aza mampiditra an'izany ao am-ponao ianao. Aza mampiditra an'izany ao amin'ny fiainanao ianao. Satria fotoana izao miasa mafy ny fahavalo amotika n'io anjara voatendrinao io. Fa raha miaraka amin'ny Jesosy ianao, tsy maintsy ho tanteraka ny teny fikasana amin'ny fiainanao. Tsy maintsy sitrana io aretinao io. Tsy maintsy mivay olana misy eo amin'ny fiainanao io. Halleluja. Satria Andriamanitra dia manana programa sara eo amin'ny fiainan'ny olona manompo azy. Hoy ny teniny angasika teo, ny zava-misy amin'izao fiainantsika izao dia sy azo oharina amin'inona? Amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra. Io olana misy amin'ny fiainanao io, sy azo oharina amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra io. Kely sy bitika eo anatrehany eo. Saroka eto ny zanak'Israely niampita ranomasina mena. Inona moa ny zava-nisy tamin'izany?
Nisy tamin'ireo zanak'Israely ireo ny menimen ny tao andohany dia ny hoe ory Mosesy, inona ty nataonao? Aleonay maty ao amin'ny tanin'ny Egyptianina toy izay, ho faty eto aty anefitra na ho faty eto amoron'ny ty ranomasina ty, satria tsy maintsy ho faty izahay. Aleonay miverina. Fa raha nihaino ny feon'ireo olona ireo Mosesy ka nitondra ny zanak'Israely miverina tao Egypta, tanteraka avy ny teny fikasana sa tsy tanteraka? Tsy tanteraka. Fa raha ny zava-misy tokoa dia mafy ny zavatra niaretan'ireo zanak'Israely ireo. Tantaraina ny roany ka mora. Ianao tonga eo amoron'ny ranomasina mena, ny ranomasina aza sy mba ohatry ny ranomasina any Mazenga Mampitelomano. Fa ranomasina maninona ny filazany azy? Ohatry ny hoe raha zany io ranomasina io. Ny ianao mitodika makany aoriana, inona ny any aoriana any? Olona tezitra be ny Egyptianina miaraka amin'ny soavaly tezitra be. Anino ny sango ve? Amono. Fa raha Andriamanitra momba sike, mahita lalana ranga Andriamanitra, mahita lalana ivoana amin'ny ady io ranga Andriamanitra, mahita lalana ivoana amin'ny olana io Andriamanitra. Ny anjarasika manaraka ny toromarika izay omena Andriamanitra sika. Aleluia. Misy zavatra sy natao enona na eketendry amin'izao vaninandro rena sika zao, fa besaka ny zavatra miseho mampianatra ny olona. Raha amin'ny tambazotra serasera fotsiny ohatra, mampianatra zavatra ratsy maro. Raha lasana bavy ireny dia efa mbara fa vaninandro farany zao hoe te hitarika ny olona hiala amin'ny fanarana an'Andriamanitra amin'ny fahavalo. Fa ndao sika tena ho mafiorina ny amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Aza manaiky ho rebereben'ny zavatra hafa ny velany, fa arao fotsiny ny toromarika avy amin'Andriamanitra. Ndao ngesika izy erin-ten'Andriamanitra anankiray indray, mpanjaka faharoa toko faefatra, ovakiko manomboka amin'ny andininy voalohany. Mpanjaka faharoa toko faefatra, manomboka amin'ny andininy voalohany. Ary nisy vehivavy anankiray vadiny zanaky ny mpaminany, nitaraina tamin'ny Elisa hoe, maty ny vadiko mpanomponao, ary ianao mahalala fa matahotra ny Jehova amin'ny mpanomponao. Nefa tonga ny tompony trosahaka ny zanako amin'ny rahalahy ho andevony. Dia hoe Elisa taminy, inona ary no ataoko aminao? Lazao amiko, inona avy moa ny anananao ao an-trano? Fa hoera vehivavy, ny ankizinao sy manana inona atao trano, afa sy diloilo iray tavoara-monjy. Ary hoy izy, andeha mindra mbilany amin'ny namanao rehetra manodidina, dia vilany tsy misy zavatra nefa aza atao visy. Ary rehefa tafiditra ianao, dia aoka aninona? Aoka aninona? Inona zany miriny baravarana? Akatona varavarana dia atao inona? Idina amin'ny varavarana. Ianao tsy izy miralaza anakao, ary manodina amin'izany vilany rehetra zany, dia atokany izay feno. Dia niala teo aminy raha vehivavy ka nirindry baravarana. Naninona hono izy? Mba amin'izy miralazanany, ary izy mirala nitondra ny vilany ho any aminy, fa reniny kosa nanidina ny diloilo. Tsy ovakiko ny toyiny fa ianao fa mahinona ny toyiny io kay? Izy telo ihany ny tao, fa isaky manidina feno ny vilany ray dia manina koa ny ray. Dia izay feno manina koa ny ambony. Sy mety lanina ny diloilo. Aleluia. Inona ny tiako stonina eto? Na nirindry mbaravarana ry zareo. Inona moa ny zava-misy eto? Olana be ny an'ity vehivavy ty, ny vady maty, ny zanaka mbola kely, ny fivelomana tsisy. Ketriketrika ny lohany, inona no ataonay? Ahoana ny voana amin'izao zava-misy zao? Inona ny tokony ataonay amin'ity zava-misy ty? Isaorana ny tompo fa ny mpanompon'Andriamanitra teo nafana nila hevitra. Rehefa nila hevitra tamin'ny mpanompon'Andriamanitra dia zao ny teny avy any an-danitra. Ndana mindra mbolany, zavatra sy ady misy mibolle, tsy fisina ny eo, inandray ny nampindramina. Ny vilany kely zay kapoaka kely ao an-tragno ao azy efa sy miasa, raha hanokina no resahana. Fa vilany atao inona indray ty ndraminy ty, iza
iza no andrahoana sa mbola iverina ndray le zanaka no andrahoana tahaka le teo. Adisaina be fa izao rehefa izay ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy maninona. Rehefa Andriamanitra no miteny hoe tsy misy ao aminao ndana mindram-bilany dia mindram-bilany ny vahaolany. Halleluja. Satria izay ny tenin'Andriamanitra dia izay ny nakatoavina. Rehefa nindram-bilany ty vehivavy ty, tonga teo ny vilany mba hafantatrao moa ny zavatra misy ao ambadikao. Na ny olona indramam-bilany aza ngaika mety anontany fa aninona ry zareo? Fa vilany atao inona ry olona? Ampindramy vilany zay, fataonareo inona ny vilaninay? Ampindramy fotsiny, fa atao inona ho amin'ny vilany? Inona ry no mety ho valy? Satria ny zavatra atao mbola tsy nomena azy. Sasa ve? Ny voasoratra teo sy hoe vao nanomboka ampindram-bilany Elisa dia efa niteny hoe ndana mindrana vilany fa ho asiana diloilo be da be ka izay isan'ny vilany indraminao dia ho fenoina. Raha efa fantatra mialoha io, efa nibitaka mialoha raha vehivavy. Sasa ve? Fa tsy nampahafantarana azy ny zavatra atao. Fa inona fotsiny ny tenin'Andriamanitra? Ndana mindram-bilany. Ady hevitra be tany ampindramam-bilany. Zay olona indramana mety mifampiresaka nefa nangalana tany aminareo koa ka izy nindra. Efa naka teo, oadray, urofina daholo ny vilanintsika rehetra. Tsy misy mifampiresaka ny olona, saingy ny resaka olona velao azy. Misy miaino ave? Mety misy miresaka anao ane ihany, fa velao any zay resany. Fa ny anjaranao akatoavy zay lazain'Andriamanitra. Halleluja. Mariny miresaka ny olona kristianina amin'izao vaninandro iaina asika izao, fa zay resany fa ny fanimponao ataovy tsara. Misy roa amin'ny fanimpony ianao. Enoy sara ny tenin'Andriamanitra dia akatoavy, fa anao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Halleluja. Rehefa tonga teo ny vilany dia hoy ilay mpanompon'Andriamanitra, katony ny varavarana dia hidio tsara. Fantatrao ve ny antony? Mety misy amin'ireo ndramam-bilany ireo ne, aninona izy? Inona no ao? Fa manao inona, atao inona daholo vilany? Sy vary raika poka ao amin'ny zareo, sy zanaka akoho kely mba ho vonoina ao amin'ny zareo, nefa vilany be da be ny indramina. Teneny kely ny tenanao angina ny vava mimpanesika. Halleluja. Tsy maintsy mangina io. Fa mialohan'ny hampangina azy, akatony aloha ny varavaranao. Aza mifeo ny henonao. Rehefa nikatina ny varavarana tsisy nahita, fa iza ihany ny tao, izy telo mianaka. Fifalimbengy eny ao an-trano mirindrinao e. Satria isaky manidina dia maninona vilany? Halleluja. Tsy nohenona ny feo any ivelany. Donc izy vakisaka kely ty teny anankiray ty fotriny tonga atao anatiko izy zao hoe Salamo 7:3 Salamo 7:3 Ina ny soratra ao? Misikilo marina ny rasy fanahy ka mitady, misikilo marina ny rasy fanahy ka mitady afaty azy. Ny asan'ny rasy fanahy dia sy misahatra maninona izy. Io sy misy tombony ho azy e. Fa misy kilo asika fotsiny zao izy, mitazana anao izy. Ahoana ny farany regny? Regny anie le mivavaka rianany, manao ahoana amin'ny fiainany regny? Ary ahoana ry zareo zao? Raha vao hitany miareraka dia maninona izy? Reraka be. Mitraka ndray ny fiainana, sy ampafirin' izay mitraka. Rasy ny fiainanao maninona foana izy? Sara ny fiainanao maninona izy? Eny anjaranao antopoy sara le Andriamanitra ao. Misy roa sara mifanimponao azy, ekeo fotsiny izay ambarany. Fa hitany io fiainanao io Andriamanitra, hiditra sehatra amin'ny fiainasika Andriamanitra.
sika. Ao anatin'ny aizina ny mipoitra ny fahazavana. Ao anatin'ny ady mipoitra ny fandresena. Ao anatin'ny aretina no mipoitra ny fanasitranana. Haleluya. Satria nangana ny fiainasika Andriamanitra. Haleluya. Nanomboka nipoitra le diloilo be da be. Rehefa nisokafana amin'izay mivaravarana, efa mivarotra diloilo izy mianakavy, zay vao naninona ny olona? Voagaga hoe vahoana. Diloilo avy aiza? Iza ny nanome diloilo? Ahoana ny mahaposibla an'izao? Trany misy zavatra tiany tompo teneniko eto. Anangana grossiste maro amin'ny olona tonga eto Andriamanitra. Sena kely ho lasa mpamingadina. Le fanontaniana hipetraka manko dia hoe fa ahoana? Fa taiza? Fa iza ny nanome? Tahaka le vehivavy nindram-bilany. Ahoana ho inona izay resany ihany? Fa raiso ny anjaranao. Amen. Raiso ny anjaranao. Amen. Pasika izy hery tantara anankiray ihany mpanjaka faharoa. Io toko faefatra io ihany ny andininy faharoa amin'ny telopolo. Ary rehefa tonga tao an-trano Elisy, indro maty ny zazalahy sady nampandriana teo ampandriana ndao toy zasika mivakiny. Ary niditra izy ka nirindry mbaravarana tao izy roa lahy. Ary Elisy nivavaka tamin'ny Jehova. Ary niakatra izy ka nandry niapatra tambonin'ny zazakely ka ny vavany natao tamin'ny vavany, ary ny masony natao tamin'ny masony, ary ny tanany tamin'ny tanany, ka dia nafana ny tenan'ilay zazalahy. Dia niasa dita ao an-trano izy, ary niverina niapatra tamin'ny ray, dia niverina impito. Dia niavina impito ny zazalahy, ary nihiratra ny masony. Tataraiko aminao fa nisongaiko tao anatin'ilay tantarandray io teny io. Inona moa io? Nisy mpivady nanasoa mpanompon'Andriamanitra, nanasoa Andry Elisy. Isaky ny tonga eo io mpanompon'Andriamanitra io dia mandroso fa ato an-tranonay misakafo e. Mandroso mihinan-kanina. Mpanompon'Andriamanitra angenao mandroso ianao mihinan-kanina. Na soavy ny foana io mpanompon'Andriamanitra io. Fa izy sy mba nilobavan'ny olana nisy teo aminy. Fa nidiny ny vavany. Tsy mba nitaraina. Rehefa nasiaro afa-po ireo mpanompon'Andriamanitra reo i Elisy sy Gehazi dia izao ny zava-nisy nosikirin'ny mpanompon'Andriamanitra io hoe fa inona kosa ny mba tokony atao an'ity vehivavy ity fa dia haza ny fitiavany asika. Dia hoy Gehazi, tsy hitanao anga izy io. Misy zaza milalao ao an-tokotaniny ao. Fa misy zaza hitanao mandehandeha eo. Manana olana io fa tsy dia hiteny fotsiny. Tsy miteraka angereo e. Dia nanomositra teny ny mpanompon'Andriamanitra. Amin'ny heritaona toy izao hiteraka amin'ny momba azy. Niteraka marina izy mivady. Tena velona teo tokoa ilay zaza. Saingy ny ray andro. Naninona ilay mpisikilo teo? Misikilo foana. Ary ny tanjony dia aninona? Hamotika ilay fitahiana azon'ny kristianina. Ny loha hevitry ny titeny ty teo inona? Arovy amin'ny zava-misy ny fitahiana izay azonao sy izay mbola omenanao. Alleluia. Na indray mety variana, na indray mety variana amin'ny zava-misy ka manomboka adino fa isika angeka misy inona? Te hamotika, te handrava. Ary ny tanjony dia hahatonga sika tsy hoany amin'ilay tanjon'Andriamanitra. Fa rovy ny tenanao na misy fitahiana na sisy fitahiana, aoka ianao tena hitokana hiresaka amin'Andriamanitra. Ho tsara fifandraisana amin'ilay Andriamanitra tompoinao. Ho tsara fifandraisana amin'ilay Jesosy izay efa nanolotra ny aino asika. Ty vehivavy ty maty le zaza. Le fitahiana efa nangatahana ka nomen'ny tompo iny maty ny ray.
Inona ny zava-nisy nataon'ny Elisa zafady? Rehefa nahita fa maty le zaza, satria tao ambony rihana nisy an'le faty, lasa izy niakatra tao. Rehefa niakatra tao izy, dia sy hoe niakatra dia navelany danadana ny varavarana. Ore olona sokafy daholo ny varavarana fa ohatran'ny efa misy fofona formol la. Fa natao inona ny varavarana? Inona ny antony? Firenako le teny teo. Ny olona ny ivelany raha vao mahita sika miandry fahagagana io, dia inona ny zavatra ho ambarany? Le olona mivavaka amin'izao te hampiena ny finoanao izy. Te haninona izy? Teneniny eo akaikinao, te hampiena ny finoanao izy hoe. Velona Jesosy! Velona ilay mpanao fahagagana! Velona ilay mpamahaolana! Velona ilay miditra sehatra amin'ny aretinao indry! Velona ilay miditra sehatra amin'ny niadinao indry! Sy miova izy! Afaka ny anamboatra ny fiainanao izy! Ampiakariny finoanao. Akatony ny varavarana mampiditra feo hafahafa. Akatony ny varavarana mety mitondra zavatra hitany maso hafahafa, mba sy ahitanao an'izay ataony. Hampitombo ny finoana ao anatinao. Fa navakanao Andriamanitra. Nakatony Elisa ny varavarana. Dia nanomboka nihaino ny feo izy. Ny feo eno dia ny hoe ny hafanana aminao ataovy mikasika amin'io zaza maty io. Fa hampitaiko any aminy ny hafanana avy aminao. Fa rehefa nanomboka nanao an'izany Elisa, dia nanomboka nifindra ny hafanana. Velona sa maty le zaza? Ndao ity tananao an'i Jesosy. Rano maty aza raha lasana bavina sangany. Ianao zay mbola velona io ve sisy fanantenanany aminao? Anao fahagagana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Izakazaka ny lerako efa tady ho tapitra sahady, inona ny tokony atao? Misy varavarana maro eo amin'ny tenan'ny olombelona. Misy zavatra sy maintsy anakatonana ny varavarana io sy azo raisina, sy ampidirina ho amin'ny voalohany ny fosika. Nintsika hoe ny fosika. Arovo ny fonao amin'ny zava-misy amin'izao vaninandro iainasika izao. Maro ny zavatra mety hiteraka fahasorenana ka handratra fo. Maro ny zavatra mety miteraka zavatra rasy amin'ny tenan'ny fo. Arovo ny fonao. Deuteronomia 10:9-10. Kofrano fonareo fa aza mafy atoka intsony ianareo. Na ny fo aza dia tian'Andriamanitra atao inona? Misy zavatra sy maintsy atao anina amin'ny manamboarana azy. Aza mampiditra ny zavatra sy mety aminy. Zavatra makarary fo dia mbola tianao iandry. No maninona azy eo mitakosina aminy eo. Arovo ny fonao Ny toe-po rasy dia matetika zavatra avy any ivelany hoentina maninao. Izy ara tamin'igny nanao an'izany ka za koa ve? Izy ara mba miavinaavina amiko ka za koa ve? Izy ara mampisasy fitiavana ka za koa ve? Raha vao mampianadrasy anao izy dia maninona ny fonao? Sy fefy. Tsy tonga ty zany. Alleluia. Fahita ianao Andriamanitra. Anamboatra ny fiainanao eo izy. Indray andro nisy vehivavy nanantona, ranomasy no entiny nanantona. Fa maninona ranabavy? Ny zanako naterako misy izy. Napakabady izy. Dia izay zavatra teneniny mivadina ozy izy. Io ozy izy no arahany. Dia za ozy nanomboka teo sisy vidiny intsony. Zanga ozy manisaka ny tranony. Za ty tantaraina teo daholo ny zavatra rehetra dia ozy zako hoe marina fa misy zany ary za sy mandafa misy zany. Fa ndao izy erikely an'ilay zavatra boribory kely ao anaty. Fa diso nampandroso loatra izy. Ka dia lasa maninona izy zao? Mibaiko izy zao. Io nge zavatra ampidirinao ihany no maninonao. Misy zavatra sy azo ampidirina.
nanao fiasika hafa le olona teo anoloanao. Edio ny varavaran'ny fonao. Azafady, tsy makaty. Fa fitiavana no mila mivoaka makany. Fa raha iny ny ampandrosoanao dia ho reraka ihany ianao. Rehefa ity tanana anao dia mitiava tanana mafy anao Andriamanitra. Misy toetra sy azo alain-tahaka. Sy azo ampandrosoanao apo. Fa voaka. Dia asiana fefy ny varavaran'ny fo mba sy hidirana iny toetra ratsy. Maromaro ny varavarana fa ndeo sy ngaiko fotsiny ny anankiroa telo ny sofiny. Lioka toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo tapany A. Lioka toko fahavalo dia andininy fahavalo ambin'ny folo tapany A. Koa tandreminy fiainonareo. Tandreminy inona? Na dia ny zavatra enona aza dia maninona ozy teo? Tandremana. Satria varavarana io. Varavarana ny sofina. Nisy fotoana ny teny an'izany teto misy mpandika teny ingeo manakaiky sofina ny tiny. Zavatra hafa ny resan'olona very. Henoko hoe izy teo henoko le niteneninareo. Satria efa nisy inona teo? Mpandika teny hafahafa. Napiditra virus rasy teo amin'ny varavaran'ny sofina. Tandreminy fiaina. Aoka ny sofinao rehefa samolina iaino ihany dia zavatra tsara no henondry. Ilay teny tsara avy any an-danitra ny mahaliana azy. Ilay teny mitondra fiainana ny mahaliana azy. Fa izay zavatra mandreraka. Tamin'ny coronavirus miasa daholo ireo tovy ireo. Von'ny corona ny olona asa ambadika. Hono. Tonga dia midoboka amin'ny fony. Maty zay sika vao faty. Efa tonga ao. Fa inona natongavan'ilay feo nampitahotra anao? Misy zavatra avy amin'ny feo nitondrany anazy io. Misy olona anankiray tonga dia miteny fotsiny nareo dia ho potika amin'ny fiainanareo. Finon zany e? Aiza ny idiran'izany? Sy varavarana ny sofinao. Raha vao miteny tsy fahombiazana izy lavo. Tsoya. Sy ho potika zany zay. Sy ho rava zany ny fiainanay. Fiainana ny lanitra aza omenanay. Ahoana ny amin'ny tena ny fiainanay. Varavarana akatona sy idiran'le fahalemena. Sy izay miakatra fisarana no higadra. Sy izay mandeha polisy no higadra na zandarma. Ka raha vao misy miteny ianao aloka dia any amin'ny polisy rapisy. Maty ata aiza ny dirany. Toery fotsiny zao fiainana no natao anay. Fahavelomana nefa no manina ho anay. Satria ilay Andriamanitra tompoinay dia Andriamanitra mampandresy anay. Ampandresy anao Andriamanitra. Halleluja. Asio ferovana ny fitahiana ho anao. Asio ferovana izay mbola ho ataon'ny Tompo aminao. Faranako amin'ity izy mivava. Ny vava tompoko dia varavarana. Fa asio ferovana. Kolosianina toko 4:4. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamsira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Aoka ny fiteny ho fiteny tena. Halleluja. Sy hoe vao miady amin'ny vady ianao dia ny anaty angamba liona ty azoko ty. Tovy mamsira amin'ny vavanao e. Halleluja. Ndray andro any inge ho tsara ny vadinao iny. Sy vao manomboka hafahafa ny zanakao tonga dia ataonao zavatra avy. Fa tovy mamsira. Tsofo rano foana, teniny mamy foana no mivoaka. Farakaraky ny tenen'io ihany no mitaraka zavatra hafa angalariny devoly. Satria izy efa mitady lalana idirana. Ka raha vao misokatra zavatra hafa dia eo izy miditra.
manomboka sofrano ny tenanao manomboka androany. Hoe sy zao toerana misy anio zao, fa ny sara lavitra ny mbola iafarako. Ny fiainana sara lavitra ny mbola ho isy ahy. Ny fiainana sara lavitra ny mbola hitoerako. Raha aretina ny misy dia manomboka tonoany. Mandalo fotsiny ty aretiny ty. Fa ny fanasitranana sy ny fahasarana dia mbola ho amin'ny fiainako. Raha olana ny misy dia manomboka tonoany. Olana mandalo ihany ty olana ty. Fa ndray androany dia ho vahaolana goavana no hitako. Ka ho vavolombelona amin'ny fisiny olana io ah. Halleluja. Halleluja. Arovy amin'ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo izao ty ny fiainanao. Amen. Na dia olana sy ady aza misy androany, aoka ianao atoky an'ilay Andriamanitra ivavasaka fa hampandresanao izy. Manomboka komboniny kahie sy izay rehetra eny aminao, ndao anakepo amin'ny masiny nofo, saino ny fiainanao. Inona ny zava-misy aminao androany? Inona ny ady misy? Inona ny mbola mety mamatraka mitondra tahotra sy orooro? Hampandresanao Andriamanitra. Mety efa tafiditra ao anatinao misy ve ny tahotra sy ny orooro zao? Tsy fiarovana amin'ny fiainanao. Mialofa amin'ny Jesosy. Fa izy no hampandresy. Teny tokana taminy nampisahatra ny tafio-drivotra. Teny tokana aminy ihany koa hampisahatra ny tebiteby sy tahotra anao. Efa manomboka hitanao ve? Manomboka mampitahotra anao eny ivelany endry ny ady sy ny olana. Sy fiarovana ny ao anatinao. Foano eo imasinao zandry. Ny anaran'i Jesosy ny sabatry. Andrasanana n'izay sy avy amin'Andriamanitra. Ka raha manomboka manona ny anaran'i Jesosy ianao dia andositra anao ny rasy ary hampandresanao izy. Ndao sika hivavaka amin'izao fotoana izao. Mivavay ianao misaorana Andriamanitra raha ny teny taminao izy. Raha anaty ady kosa ianao dia manomboka mampiasana ny anaran'i Jesosy. Esory ao anatinao, foanao anatinao ny tahotra sy ny orooro amin'ny anaran'i Jesosy fa hampandresanao Andriamanitra. Misaotra fanahy masina noho ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra anao satria tianay tokoa ianao. Lehibe ny famindraponao Andriamanitra. Sara ianao Tompo. Te hitahiranay amin'ny fahasarana ianao. Te hitahiranay amin'ny fahalebiazana ianao. Te hitahiranay ianao mba hahatonga anay ho ao an-danitra handova fiainana. Dia nampianatra anay ianao tamin'ity ora sy fotoana ity. Ay ny fandresenay dia ny fahaizanay miaro ny tenanay amin'ny olana, amin'ny ady sy ny feon'ny ambadika no marina fa ny tena aloka vavanao. Ay zahay iaro ny tenanay sy andesy ho voatarika ninona karazana zavatra ravoravo ny fahavalo hitaritana anay amin'ny tenan'ny fiainanay zay kosa soandry fa zay ambaran'ny tenanao ny marina. Halleluja. Mivavay ianao mivavay ianao. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia ho fiarovanao ny tenanao zandry. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia ho fiarovanao ny tenanao zandry. Iaro anao Andriamanitra. Misaotra Tompo noho ny amin'ny fiarovanao. Misaotra Jesosy noho ny amin'ny fiarovanao. Misaotra Tompo fa nampianatra anay ianao mba hiarovanay ny amin'ny tenanay, ny amin'ny fiteninay, ny amin'ny fizerinay, ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny ataonay. Misy fiarovana ny fiainanay. Satria ianao Andriamanitra ay miara-dalana aminay. Sandratiano ny vavakao. Sandratiano ny vavakao. Sandratiano ny vavakao. Eto Andriamanitra miaino atsika. Ndao manomboka toersika amin'ny fanarasy amin'izao fotoana izao. Zay fantatrao fa manelingelina ny fiainanao ny anaran'i Jesosy dia fiarovanao atsika. Toery ny fahavalo, toery ny fanarasy. Ampiasao ny anaran'i Jesosy. Anarana mampandresy amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona karazana herina fanarasy mety mitondra tahotra sy orooro eo amin'ny fiainanay. Foananay zandry. Potenay zandry. Potenay zandry. Sampina amin'ny anaran'i Jesosy. Yereo ambany aloko ny sy toy izay. Yereo ambany elatry ny sy toy izay. Satria eo mahasarana. Misaotra Tompo.
yes, yes. Haleluya. Ndio sikitetanao na mafy Jesosy a. Raha mbola misy mafy amboniny zany dia tetanana mafy ihany tsika fisaorasika n'Andriamanitra. Haleluya. Haleluya. Ya zay moa zany ny afatra no entana teto amin'ity toerana ity matoky afa ainao ny mihery. Alika eo ambanin'ny tsy toa mandrakarivo sika. Alohany hanaovasika ny fanatitra dia manao an'izao filazana izao a. Amin'ny alakamisy ho avy zao a misy fotoam-bavaka eto. Amen. Misy fifadikanana manomboka maraina fa ny hariva kosa dia fotoam-bavaka iarahasika amin'ireo mpanompon'Andriamanitra avy any Maurice. Izy zany raha fantatrao. Ny anaran'le morahay iny Papatroka. Iara-nompon'Andriamanitra eto isika izara fahasoavana amintsika eto izy a. Dia ho an'ny any amin'ny mahita amin'ny fahitalavitra ihany koa dia manasa zany zay eto amin'ity toerana ity ny fanatanterahana an'izay manomboka amin'ny ray ora sasany ny fotoam-bavaka eto. Hoentiny marary, hoentiny manana olana, mino afa amin'ny fotoana io a anasitranaN'Andriamanitra. Anao fahagagana indray ny tomposika. Haleluya. Andahoarisika hiditra ao anatin'ny fitondrana ny fanatitra mampahery anao fotsiny aho. Mino afa efa samy maheriny amin'izany fitondrana fanatitra izany satria efa hainao tsara ny tenin'Andriamanitra. Aza miseho foana sy hitondra fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Ka dia hanatanteraka ny fanatitra isika. Ny ampafolon-karena dia hoentina ety anoloana, ny fanatitra sotra kosa dia ho tatazana. Fampaherezana kely fotsiny ny ao amin'ny Baiboly dia misy ny atao hoe fanatitra ankasitrahana sy ny fanatitra sy ankasitrahana, fanatitra kaina sy abela. Rehefa samy anao fanatitra ihany iza ny tianao. Le fanatitra ankasitrahana sany sy ankasitrahany. Ho ankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra ao. Amen. Izay rehetra hoentinao an'Andriamanitra dia Andriamanitra ankasitraka satria vokatry ny fonao ary hitahinanao zany asapanao fa izay mafoy dia mitombo fananana ihany. Raha ary tompoko tonga dia misangana ny manao ny ampafolon-karena dia tazana amin'ny fanatitra matolotro ny reto namana ireto ihany koa ny fanohizana ny fotoana izany.
mangina ny tranon'Andriamanitra. Halleluja. Andao sika isangana eo amin'ny toerana misy asika dia andao anao hira fiderana anankiroa iaraha-sika mandia mba hoe tsika nomezana voninahitra an'Andriamanitra sy dia raha-sika azy eto. Vonina amin'izany ve ianao? Hitako efa misy noana nefa ao anatin'ny fanohanana misy ianao mila mahay mandia be. Fa ao ambadika izany dia ho fahavokisana. Amen. Andao ary atao sika izany hideran'Andriamanitra sika. Asiorakoraka mafy be raha tena faly ianao androany. Halleluja. Aneo voninahina amin'ny fiainanao Jesosy androany fa nataonao dia andaontsika hideran Jesosy fotsiny dia izy mandama ny fiainanao rehetra androany. Eo Jesosy amin'ny toerana avy indrindra ny fandrosoana ho an'i Jesosy sady izany ve ka noho izany dia anjaontsika mbola hiaraka hiteran Jesosy eo anatin'ny tirati eo a
pesika wa Jesosy. Haleluya. Akopy maso nofy ndao ivavaka marana ny fotoana. Raha eo misaotra anao izahay fa tena tianay ianao. Manome fifaliana ho anay isan'andro ianao. Tompo asapanay fa tsara ny miaraka aminao. Nofidinao izay tompo olona mahita fahasarana, olona mahita fahalebiazana amin'izao vaninandro iainana izao. Jesosy ao anaty olana aza dia mahay mifaly. Ao anaty aretina mahita fifaliana, ao anaty ady mahita fifaliana, satria fandresenana efa voasoratra ao anay. Voninahitra ho anao Andriamanitra. Averinay aminao ny voninahitra. Haleluya. Sika rehetra arana hoe samy mahazo ny toerany vetivety ary.